information. Maro azo hisafidianana ireo sampampam-pianarana eto amin'ny Inspnmad. Sintonina manokana ny sain'ireo ankizy vao afaka fanadianana bakalorea. Efa matihanina sy mananatraik'efa, afaka hanampy ny tanora ny Inspnmad tao anatin'izay 20 taona nisiany izay, ary anisany mampiavaka azy ny fisiany maripahaizana Master Paramedicale. Tsy izay ihany anefa fa hifaninanana ny lalina voalohany ihany koa izy nandritra ny fifaninanana no karakarain'ny fanjakana mikasika io sehatra io. Tombony maro no azon'ny mpianatra manohy fianarana eto satria afaka hiatrika asa avy hatrany aorian'ny fianarana ary eo ihany koa ny fahafahany manangana orinasa avy hatrany. Noho izany tsy hisy mihitsy mpianatra avy eto amin'ny Inspnmad ka tsy ahita asa. Voalohany indrindra aloha ny zavatra mampiavaka ny sekoly Inspnmad angamba amin'ireo sekoly namana, ireo sekoly ravavy zany dia no izy manana ny Master Paramedicale aloha dia tamin'ny concours ihany koa izay nikarakarain'ny ministeran'ny fahasalamana dia ny Inspnmad no nahazo ny laharana voalohany tamin'ny izay concours national izay andraisana ho mpiasa-panjakana teo anivon'ny ministeran'ny fahasalamana. Dia Inspnmad ihany koa dia sekoly anankiray izay manofana olona, manofana tanora mba olona atahotra an'Andriamanitra ary tena olona hanampahaizana sy hanampahalalana ka tsy antehatra ny amin'ny aman'olona zany hoe hiasa aman'olona foana fa afaka mamorona asa ihany koa ho an'ny tenan'izy ireo. Marina fa manana sampampam-pianarana maro ny Inspnmad ka izan'izany ny polytechnique. Ny polytechnique eto amin'ny Inspnmad zany misy ny gestion, filière gestion 3, transit des douanes, banque de communication ary misy koa ny agro. Dia ny mampiavaka anay amin'ny université hafa zany ny rehefa manao stage ny ankizy ato aminay dia possible embaucher ny société zany. Dia koa le slogan hoe chômage zéro, zany hoe ampianarina ny ankizy ato amin'ny Inspnmad mba tsy hankindoro loatra hoe amin'ny fitadiavana asa fa afaka ihany koa izy mi-créer entreprise ho anazy manokana. Dia ny polytechnique ny Inspnmad no ny andohan'ny Inspnmad zany hoe efa 12 taona no nisiany amin'ity taona ity zany. Amin'ny faharoa ny volana oktobra ho avy izao ny fidirana manaraka ho an'ireo hanomana ny concours préparatoire, ny fahaenina ny volana novambra kosa ny fidiran'ny mpianatra rehetra. Misy test de niveau zay ho atao dia 2 oktobra no idiran'ireo ankizy ireo dia rehefa vita izay test de niveau zay dia misy cours préparatoire izay karakaraina anatsarana zany an'ilay formation n'ilay ankizy fa tsy hoe tonga ao izy dia tsisy zava-pantany mihitsy fa efa mba manana initiation izy ny amin'izay zavatra ho ampianarina anazy ao anatin'ilay formation paramedicale dia ny tena rentrée ny Inspnmad zany dia ny 6 novembre no miditra ny ankizy. Madagascar Information vous remercie pour votre visite.